Tomboky lasy tomboky vavy fahalohany fanatry taba aminao indray ao anatin'ity fandaharana aramaso ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany a. Tsara moa ny manamarika fa ny fandaharana aramaso dia hanasana solombavam-bahoaka iray isan-kerinandro. Amin'ity alatsinainy ity dia solombavam-bahoaka vehivavy indray no miaraka amintsika. Tsy iza izany fa Ramatoa Andriniana Razafimanantsoa, solombavam-bahoaka Madagasikara lany tao amin'ny distrikana Antananarivo voalohany. Faly mandray anao Ramatoa solombavam-bahoaka misaotra namaly ny antso tao anatin'izay elaela izay Saotra tompoko. Makasitraka vaky dia faly miarabanareo ihany koa atao amin'ny Transparency International, miaraban'ny teknisiana ihany koa ary rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Saotra tompoko. Ny député Anitra Razafimanantsoa dia heverina fa anisan'ireo hoe solombavam-bahoaka efa fanta-daza be mpafantatra angambany atao hoe raha anisan'ny statistika dia anisan'ireo olona be mpafantatra indrindra ianao amin'ny solombavam-bahoaka fa ny fanontaniako androany Ramatoa solombavam-bahoaka dia hoe inona ny azo fantarina momba ny hoe lalana ny diavinao na tonga anao lasa solombavam-bahoaka, mety hoe inona koa ny azo fantarina momba teo amin'ny resaka fianarana ny ratovinao mety tapa-kevitra anao ihany koa iroso tao amin'ny tontolon'ny politika. Ny lalana ny diaviko tao anatin'ny fianarana nataoko dia nanao matematika sy fizika aloha, dia navita an'izay fianarana izay dia nanao droit indray avy eo, dia nanao mpisolo vava, nanao asana mpisolo vava, nandritry ny nanomboka tamin'ny 1997 zany no mpisolo vava. Dia tao anatin'izay nisy zavatra marobe zany efa zatra miaro olona angamba ny ao anatin'izay na tamin'izay mbola fakely koa raha dia ohatra nefa nanana an'izay tsy manaiky injustice zay no malaza anazy indrindra, miditra an-tsehatra miaro olona zay marefo zay olona tratra ny tsindroe falavo dia ohatra ny tao anatiko tao fotsiny zany zay toetra zay. Dia nanomboka tamin'ny taona 2004 nisy ny fanonganam-panjakana dia hitako hoe tsy rariny ary tsy nety ny zavatra nitranga, ianao zany mahafantatra ny lalàna misy. Dia nanomboka teo zany no niaro mpanao politika izay Flora Valomanana tamin'izany fotoana zany niaro ny Flora Valomanana mpivady sy ny orinasany. Dia tafiditra tao anatin'izay amin'izay zany nahita n'le zavatra miseho le tontolo politika tao anatin'izay dia lasa natao hoe avocat engagé politiquement dia nanomboka teo nanao politika amin'izay zany dia latsaka solombavam-bahoaka, nalatsaka solombavam-bahoaka tamin'ny mandat voalohany dia tamin'ny 2013 zany dia latsaka solombavam-bahoaka ihany koa deuxième mandat zany tsika amin'izao fotoana zao. Ny lalana ny diavina tao anatin'izay zany tena fiainana politika zany, ny fiainana manontolo ary rehefa tenao politika ianao dia mila ianao mihitsy no miteny sy mitondra ny hevitra ary miaro ny hevitra amin'izay toerana rehetra tokony andehanana fa sarotra mampita hevitra sy mampanao olona. Zay zany tena antony. Dia solombavam-bahoaka moa zany hatramintsika miteny izao fa ny PDB ny sehatra izay ahitana na amin'ny lafiny amin'iny mbola mpisolo vava foana, mbola ao anatin'ny tableau ny mpisolo vava fa tsy manao nasana mpisolo vava hoe mandeha manao plaidoirie raha miaro olona ny amin'ny tribunal, tsy afaka miaraka amin'ny asana solombavam-bahoaka izay. Saotra tompoko. Ianao moa lany ao amin'ny distrikana Antananarivo voalohany atao hoe tena ao andrenivohitra be mihitsy manahoana kosa Ramatoa solombavam-bahoaka ny endrika mety hoe iseraseranao amin'ireo olona nifidy anao misy ihany koa le hoe apetraka lalàna le hoe tamberina ndraikitra manahoana ny mety endrika isehoany izay rehefa manatanteraka ny asa solombavam-bahoaka anao izay ianao. Azo atao hoe anisan'ny olona solombavam-bahoaka zany tia miserasera be amin'ny olona zany nareo mety ahitan'izany rehefa hidina eny toerana fa zay ngambany anisan'ny zavatra hoe toetrako tia manantona olona ary tia miaina mahita ny zavatra iainan'ny olona, mavita mandeha mitety an'ireny toerana any amin'ny faritra iva ireny, mitety an'ireny tetezana hazo ireny any anaty honahoana any any anatin'ny toerana rehetra zay tsy eritreretinao hoe tokony ahitana ny tena. Dia zay zany zavatra zay fomba fiseraserana amin'ny olona amin'ny ankapobeny fotsiny aloha zay miresaka ampatsorana, tsy misy protocole na misy fihetsiketsehana atao rehefa midina eny toerana fa tonga dia misy fanapa-kevitra hoe andeha ho arianany na androany
dia izay hiaraka amiko indraindray olona vitsikely mandeha any fa za tia miserasera mivatana amin'ny olona. Tao anatin'ny fotoana nisiny aretina ty a dia somarina eny zay no ny antony samihafa satria mitandrina tsara zany na ny tena mitandrina na ny olona ihany koa tandremana. Fa ao anatin'izay ihany koa nisy ny savorovoro atao hoe politika atao anatiny nanomboka tameritaona makaty dia rehefa misy zavatra mitranga dia ohatra ny heverina foana hoe satria zany ny solombavam-bahoaka ny antoko-mpanohitra dia misy eritreretina foana hoe misy hevitra politika foana ao ambadika izay kanefa zany tsy mahasakana foana zany na ny tenako mandeha miserasera amin'ny vatana na miserasera amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na amin'ny alalan'ny televiziona na amin'ny alalan'ny famorena olona zay vitsivitsy na indraindray maromaro a fa ny tena zavatra hita aloha zany a raha tamin'ny mandat voalohany a dia tsy nisy olana mihitsy ny fandehanana sy miseraserana satria mbola tsy tena nahazovana loatra amin'ny mpanohitra fa nanomboka tamin'ity mandat faharoa ity dia nametraka hoe antoko mpanohitra ny antoko misy a antoko timina dia niovarak'izay koa ny fomba fiseraserana sy ny fomba fanenon-kevitra dia nitamberina ndraikitra zay natao zany ao anatin'izay zany a dia amin'ny alalan'ny aina manjery indrindrandrindra na amin'ny alalan'ny famorina olona marobe kanefa ny zavatra olana ao anatin'izay a dia na ao anatin'ny lalàna raha ny fanaovana tatitra izay tokony ataon'ny solombavam-bahoaka dia tsy mahazo alalana foana na dia tsy tokony hangataka lalana raha solombavam-bahoaka rehefa anao tatitra tsy mahazo alalana foana raha vao mikasa anao tatitra amin'ilay vahoaka izay mifidy. Io moa zany hoe solombavam-bahoaka lany tamin'ny solombavam-bahoaka rehefa lany dia solombavam-bahoaka Madagasikara dia tsy tokony mifidy a izay toerana anaovana an'io tatitra io satria ho an'ny vahoaka malagasy ny tatitra atao solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy natao ho an'ny distrika ny fidy fotsiny. Dia ny setrin'izay a isaky ny mikasa anao tatitra amin'ny vahoaka dia misy fanakanana politika foana ary fanakanana amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana foana zany zay zavatra zay mitranga zay dia tsy maintsy mitady fomba zay zany a ahafanay manao an'izay tatitra zay amin'ny fomba rehetra fa tsy hoe andeha setrasetra koa nefa tsy manao violence tsy mampiasa hery koa nefa zay ao anatin'izay zavatra zay. Na misy ara ny fanakanana toy izany a dia misy fotoana mahavita ihany manao tatitra fa tsy araky ny tokony ho izy ilay tatitra satria tsy afaka miditra amin'ny atsipiriany ary tsy ny tena korery ny manao tatitra amin'izay fa farany teo zao dia ny solombavam-bahoaka anakenina izay lany teto amin'ny boriboritany enina no niaraka nanao tatitra izay tsy tany amin'ny toerana nalany anay tao amin'ny boriboritany anakenina Antananarivo renivohitra fa niterena ankolaka izay nandeha taty amin'ny distrikany Atsimondrano. Zany hoe tsy manaraka ny lalàna ary tsy avelan'ny mpitondra fanjakana manao ny tatitra araky ny lalàna misy zany le solombavam-bahoaka amin'ny mpanohitra. Sarotra tompoko. Amin'izao fotoana izao moa hitantsika fa anatin'ny atao hoe valana aretina tanteraka tsika raha matoa solombavam-bahoaka inona ny mety fomba fijerinao indray momba ny fitantanana ny crise Covid-19 na tamin'le andiany voalohany na amin'izao andiany faharoa zao a inona mety hoe zavatra lesona azony stomina tao anatin'izay fitantanana ny crise Covid-19 izay a teto Madagasikara raha fahitanao azy manokana tompoko. Sarotra dia sarotra ny ady natao tamin'iny valana aretina iny tamin'ny 2024 tsy araky ny tokony ho izy fa indrindrandrindra misy zavatra zany a ataon'ny fitondram-panjakana zay tokony izy raha tokony izy zany lalam-pandrenana dia mametraka hoe ny filoham-pirenena no tokony andraikitra sy miaha ny fahasalaman'ny vahoaka entiny. Tsy izay nefa ny zavatra ny izy fa lasa resaka politika no ny aloha lalana amin'izay fahasalaman'ny vahoaka zay lasa business politika angamba ny azo itenenana azy amin'ny resaka CVO natao fitaovana politika le CVO ary nandiso le ady natao tamin'ny valana aretina. Zay zany ny zavatra anankiray marinana voalohany hoe lasa le fanaovana fitadiavana tombontsoa amin'ny alalan'ny CVO no mitondra ny
ina moa zany gestion ny ady natao tamin'ny covid-19 2020 nidikan'izay a lasa le olona le tokony fehezina tao anatin'izay a lasa nieritreritra hoe satria efa misy fanafody maharo hoe préventif na curatif dia lasa niraviravin-tanana le olona fa tao anatin'izay ihany koa ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izay tokony andraikitra voalohany dia taraiky foana taraiky tamin'ny fanidinany sisy tany amin'ny deny napiditra ny olona izay tonga teto amin'ny mitondra ny valana retana teto Madagasikara taraiky be tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fijabonan'ny olona fa ny tena zavatra ngeza be indrindra dia ny tsy fisiny mangarahara tamin'ny fampiasana izay vola nyndramin'ny Madagasikara na nomena Madagasikara avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izay mangarahara zay zany tsy hita mihitsiny a dia tsy fantatra hoe otrinona tena exactement ny vola azony Madagasikara tsy fantatra ny ampiasaina an'ireo vola ireo amin'ny antsipiriany tsy fantatra hoe iza ny fournisseur tsy fantatra hoe nomena an'iza ireo fitaovana na zavatra zay azo tsy nisy mihitsy zany tsy ampy ny mangarahara ary tsy atao sy atao mihitsy zany hoe zara raha misy ny fantatra mikasika ny fampiasam-bola sy ny nampiasaina ny vola io dia mbola mitoy zany zao tsika amin'izao ty taona raiky amby roapolo sy amby roa arivo volana avril tsika zao 22 avril 2021 dia hitantsika zao fa tiana tsy misy intsony zany ny stratégie entin'ny fitondram-panjakana tsy misy mihitsy tsy manana stratégie mihitsy fa ny fanjakana entina hidina amin'ity valana retina ty fa mbola mieritreritra foana hoe mitovy tameritaona ny ady atao dia ny ambom-bola izay nampiasaina sy azo tameritaona tokony nampiasaina amin'ity taona ty tsy misy dia fizarana vilana ohatra ny tameritaona moa zany dia ny zara vilana tamin'ny tosika famelo vatsitsindro sy ny sisa tsy ny rehetra no nahazo an'le izy fa nisy fanavakavahana sy fanidikiliana tao anatiny nisy faritra zay tena tsy nisitraka an'izany na dia eto Antananarivo fotsiny ara nisy fokotany tsy nisitraka an'izany mihitsy ohatra ny boriboritany voalohany zao dia fantatra hoe tao ambodin'ny sotra zara raha nahazo an'izany vatsitsindro sy tosika fameno zany misy fokotany zay tsy nisitraka an'izany fa ny any amin'ny faritra ihany koa dia maro ny tsy nisitraka an'izany ny any ambanivohitra tsy nisitraka an'izany amin'ity taona ity zany zao tsika amin'teny zao dia tsy misy ny mesure d'accompagnement kanefa any ivelany ihany fantatritsika hoe raha miditra amin'izany resaka confinement zany na miditra amin'ny na partiel confinement partiel na total na inona dia tsy maintsy misy ny mesure d'accompagnement miaraka amin'izay fantatra zany zao dia be dia be ny olona maty be dia be ny marary tsy ny isa officiel no mivoaka tsy manaraka ny zava-misy marina tsy manaraka ny réalité reny isa reny fa be lavitra noho izay dia nefa tsy maharaka ny fanafody ary lazaina mihitsy ary hoe maimaipoana fanafody nefa ny zavatra misy dia mividy fanafody ny olona rehetra amin'ny akapobeny ny oxygène tsy misy tara foana zany fitondram-panjakana maka fanapa-kevitra tsy manana an'izany manao anticipation zany a tsy manana vision ary tsy afaka mieritreritra zavatra alavitra fa migérer au jour le jour ny gestion ny pandémie mahasolom-bavam-bahoaka anao raha matoa anitra raha zafy manatsoa na tsaro ve anao fa nomena sehatra ihany ny antenimera-pirenena sy ny solom-bavam-bahoaka tao anatin'iny krizy iny zany aloha sy ao anatin'izao krizy zao indrindra lafo ny fitantanana no tiako resahana zany zay ny anisan'ny lesoka lehibe mihitsy ny atao anatin'ny ady atao nytiako coronavirus ty na tameritaona na tamintsika zao dia tsy ny associena tsy mba natsona ary tsy mba nanontaniana akory a ireo institution indrindra fa ny solom-bavam-bahoaka na niso ny antemeran-doolona moa zany fa solom-bavam-bahoaka ny tena lehibe indrindra ao anatin'izay tsy mba nisy consultation ny solom-bavam-bahoaka na ny fanapa-kevitra na ny ady zay ho atao fa ny olona fotsiny le fitom-pirenena tamin'ny alalan'ny firesahana tamin'ny lehiben'ny institution anankiroa zay ihany tsy nisy fanontaniana mihitsy ny ary tena tsy ny associena any ivelany ihany dia raha misy fanapa-kevitra ngezabe zay raisina dia anontaniana mihitsy ny solom-bavam-bahoaka ary tonga ao mihitsy ny ministra ny fahasalamana na zay tompona andraikitra na prime ministre manao sosikevitra na hatramin'ny lalàna azo natao tsara satria ny lalàna zay ampiarina amin'ny
état de nécessité sanitaire dia mbola lalàna tamin'ny état de nécessité nationale tamin'ny 91 zay efa lany andro ary tsy tokony ampiarina amin'izany état de nécessité sanitaire zany azo natao tsara zany nanao lalàna sy miantso ny solombavambahoaka mihitsy hoe inona no atao a entina edina amin'ity aretina ty inona no lalàna mila amboarina ary zay le tena hoe tsy nanana vision ary tsy afaka ny anticiper le fitondram-panjakana satria tamin'ny herintaona nge afaka nakalesona be deaibe a fa tsy naka an'izay lesona zay le fitondram-panjakana dia sahirana izy amin'izao fotoana zao na ny lalàna fotsiny a dia tena hoe samy manao ansaim-patany zany a solombavambahoaka moa zany nefa olona afaka nampiasaina tsara ary mahafantatra ny zavatra misy any amin'ireny toerana rehetrarehetra amin'ny alàny anazy ireny dia afaka mitondra ny anjara brikiny dia afaka novaina na dia hoe lalàna na dia hoe tsy loara no ny raisiny fa amin'ny alalan'ny décret na na arrêté zay ny raisin'ny fitondram-panjakana io dia mbo hoe inona no lalàna no amboarina ahafahana mampanao an'izay manao an'izay décret zay na arrêté na didy zay zavatra azo natao tao anatin'ny amena fa tsy an'le fitondram-panjakana no mampiasa an'izany olom-boafidy zany vidin'ny vahoaka zany ary matosolombavambahoaka anisan'ny aretina anankiray zay mbola tena idina mafy koa eto Madagasikara ny kolikoly manahoana indray ny mety ho hevitrao a mety hoe sosikevitra ihany koa amin'ny hoe vahaolana mahomby entina miady amin'ny kolikoly a amin'izao vanim-potoana misy antsika izao indrindra ao anatin'izao ihany koa hoe Covid-19 zao fa na ivelan'ny Covid-19 raha amin'ny ankapobeny ahoana mety ho fahitan'ny ramatosolombavambahoaka ny sosikevitra hoentina miady amin'ny kolikoly mahomby a eto Madagasikara raha fantatra tsara aloha zany hoe ny inona ny tena mahatonga ny kolikoly eto Madagasikara dia hoe atraizany fakany kolikoly io satria amin'ny teny frantsay io dia hoe efa institutionnalisé ny corruption eto Madagasikara dia raha tsy fantatra ny olana tsy fantatra ny vahaolana efa talohany aretina Covid-19 no efa lalipaka be ny kolikoly eto Madagasikara ary amin'ny sehatra rehetra zay andehanana ninninona zay toerana lena asa dia kolikoly no iainana lasa ohatrany hoe mihinam-bary mihitsy ny kolikoly io amin'ny fiainan'ny malagasy na zavatra tokony anaovana kolikoly ara dia mandeha ho azy fotsiny le izy hoe zon'ny olona ny tokony azo zavatra anankiray dia mandeha ho azy le olona mame vola satria ohatrany efa lasa iainana isan'andro san'andro ny ady atao amin'ny kolikoly rehefa fantatra tsara hoy a ny antony mahatonga an'izay kolikoly zay dia afaka manana vahaolana fa le antony io mihitsiny zany ohatrany voasafosafo antsika amin'ny teny zao dia lasa marobe ny fanampiana na ny vola zay entina miady amin'ny kolikoly fa ny tena mila fantarina mihitsy dia hoe manana n'le volonté politique ave le fitondram-panjakana hiady amin'izay kolikoly zay dia rehefa manana an'izay volonté politique zay izy a dia ampisehoany amin'ny alalan'ny lalàna amin'ny alalan'ny fihetsika ary tokony modely voalohany a fitondram-panjakana ao amin'izay ady ao anaty kolikoly zay tsy izay nefa ny zavatra misy fa ny lalàna mikasika ny kolikoly ady atao ny ady amin'ny kolikoly a dia misy fiamorantsika ara raha iresaka amin'iny lalàna mikasika ny lutte resaka ny lalàna mikasika amin'ny paky fotsiny ohatra dia misy fiamorantsika amin'izay ady atao amin'izany ady amin'ny kolikoly zany fa le fihetsika zay ataony eo anatin'ny fitondram-panjakana ao no tena misy olona manao an'le kolikoly avolenta raha tsy resaka vafatsy ny fanomezana tombontsoa resaka favoritisme resaka népotisme dia ao anatin'izay rehefa manome an'izao marché zao ho an'ny olona ohatra zao na ny havana na ny namana na ny orinasa anankiray a dia misy kolikoly foana ao anatin'izay zavatra zay ka raha tsy manana an'izay volonté politique sy mampiseho an'izay hoe teanao hiady amin'ny kolikoly zay a dia sy mbola sarotra be dia amiko zany aloha zany toy izao hoe ny sosikevitra voalohany aloha dia zay ny mazava tsara le teneko toy mila mampiseho an'izay volonté politique zay aloha raha mitondra zany dia zay no zavatra modely atao modely mpitondra fanjakana dia maka lalàna sy manasazy araky ny lalàna avy eo fa ianao raha ohatra ka
manao mpitaribaty filambava dia sarotra ny mampiatra an'io any amin'ny faramadinika indrindra zay manao kolikoly amin'izao fiainantsika andavanandro fotsiny araefa hitsy volonté politique hoy ianao tonga sady eto amin'ny faran'ny fandaharantsika raha matoa sombam-bahoaka antrinena raha zafimanatsoa misy zavatra tianao ampitaina ve na hafatra ho amin'ny mpifidy anao indrindra ho an'ny boriboritany voalohany na ho an'ny olo-pirenena malagasy ihany koa tompoko ho an'ny iza moa zany satria hoe mametraka hoe sombam-bahoaka Madagasikara foana dia tsy ho an'ny boriboritany voalohany fotsiny io na dia boriboritany voalohany ara no mifidiny tenako fa ho an'le malagasy rehetra zay mihaino zao fandarana zao ny toerana sombam-bahoaka dia tokony manana ny toerana sahazana azy kanefa noho ny antony tsy miankina aminy matetika fa noho ny fahadisoana mihitsy ny amin'ny fandraisana zany asana sombam-bahoaka sy ny fampitanana zay asana sombam-bahoaka tsy tafita zay dia lasa tsy tafapaka any amin'le vahoaka mifity ny asana atao hoe asana sombam-bahoaka eto zany dia averiko etona hoe ny sombam-bahoaka dia natao anao lalàna dia anara-maso ny fahifanam-panatanteraka zay no anjara asany voalohany indrindra dia tsy tokony ho diso zany ny fandraisana ny asan'izay sombam-bahoaka zay manomboka zao satria ny asan'ny mpanatanteraka no lasa andrasan'ny vahoaka mpifidy ho ataony sombam-bahoaka ka sombam-bahoaka raha vao hoe tsy manao lalana izy na tsy manao fotodrafitrasy izy na tsy manao ny asan'ny fahifanam-panatanteraka na ny exécutif na ny gouvernement zany dia lasa atao hoe zany hoe sombam-bahoaka tsy mahay miasa tsy miasa dia diso tanteraka izay satria le fahifanam-panatanteraka ny tokony hanao lalana manao fotodrafitrasa ary mamaly ny etaeta zay filan'le vahoaka fa sombam-bahoaka kosa natao hanao an'le lalàna dia hanamora ny fanatanterahana ny asan'ny fahifanam-panatanteraka dia zay zavatra zay zany no tsara marihana foana hoe ny anay ny sombam-bahoaka anay aty ananina na ry ananina tsy miasa mihitsiny fa tsy mba misy nininona vitany eto amin'ity distrika misy anay ity dia diso zany le fomba fandraisan'le vahoaka mifidy anazy hoe ay moa zany ny fandraisany ny mpifidy hoe sombam-bahoaka dia andrasany anao tetezana andrasany anao lalana andrasany anao trano mpanjakana andrasany anao ny asa tsy tokony ataony mihitsiny dia zay no tsara resahana hoe mila fampahafantarana bebe kokoa ny asana sombam-bahoaka ary mila fampahafantarana ihany koa hoe inona ny tena asany fahifanam-panatanteraka dia rehefa misy fifidianana amin'izay dia mila fantarina amin'izay zay hoe ny fahifanam-panatanteraka voalohany zay fiditsika dia filoham-pirenena dia ny sisa ambon'izay tsy fidiana fa gouvernement zany dia ireo no tena tokony takiana ary ireo no aprisena sombam-bahoaka ho araha-maso hoe inona ny asa ataony ahoana ny fandaniana ny vola ahoana ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana dia anytsika no tokony mijery manampy ny sombam-bahoaka zany ny mpifidy hiteny ary ame ny vaovao hoe ary ananina misy zavatra ohatr'izao tokony nomboarina ny fahifanam-panatanteraka dia tsara jerenareo sombam-bahoaka tena natao araka ny tokony ho izy ve io iza no nomena ny marché dia tena mifanaraka amin'le vidiny ao anaty marché tokoa ve io zany zavatra ohatra zany zany tokony fiarah-miasa ny mpifidy sy ny sombam-bahoaka fa mbola sarotsarotra mampita an'le izy moa zany satria rehefa mandalo ara ny tena any amin'ny toerana nafifidy tena koa dia miantso hoe maître zay mba amboary ny lalanay iry maître mba amboary ry dia indraindray ianao aloha tena manao satria ny fahifanam-panatanteraka tsy tonga mihitsy any amin'ireny toerana reny kanefa ianao koa mampita an'izany ny fahifanam-panatanteraka tena hoe azo teneniko mihitsy hoe ataoko hoe 7 isanjato ny zavatra angatahana ny fahifanam-panatanteraka raha zavatra ohatr'izany tsy vitany satria ny ao anatin'ny loi de finité-bolam-panjakana raha sarotra ho an'ny antemera-pirenena raha nge no miady ny teti-bola ho an'ny antemera-pirenena dia ny any amin'ny teti-bolam-panjakana dia zay tiany ny pouvoir exécutif ataony no ataony zay tsy mifanaraka amin'ny filan'le vahoaka hoentina zany misaotranao nanaraka ny fandaharana ara-maso ampatsiahivina moa zany fa ny fandaharana ara-maso
dia mandeha isaky ny alatsinainy eto amin'ny page Facebook ny Transparency Internationale Initiative Madagasikara. Saotra indrindra raha matoa solombavambahoaka, saotra namaly ny antso moa zany, misaotra ihany koa mandray anay satria izay moa ny fandaharana ramasy dia miezaka manantona an'ireo solombavambahoaka any amin'izay toerana misy anazy tsirairay avy arak'izay mety fahafahany. Dia misaotra sy mankatelina indrindra tompoko ary manome fotoananao indray anao mpanaraka amin'ny fotoana heriny an'io toy izao. Veloma tompoko.